Fahiditra amin'izay tsika amin'le conception du temps. Misy fomba fijery anankitelo ny tantaraiko teo a. Voalohany a conception cyclique, conception évènementiel, conception linéaire. Dia hojerentsika hoe inona ny dikan'izany a. Avaiza io a inona ny mety vokany eo amin'ny fiainana dia aiza ho aiza amin'ireo ny malagasy. Malagasy zany raha araky ny le hitantsika teo dia mino fa mety efa lôjika ho an-tsaintsika zany a. Fa ny voalohany a manana fijery cyclique ny amin'ny fotoana ny malagasy. Inona natao hoe conception du temps cyclique. Ohatr'izao zany ny fandehany fahitanao ny fotoana io a cycle zavatra miverimberina. Io ihany dia io ihany eo dia io ihany eo a. Io fotoana miverimberina io. Araka ny fitentsika hoe film efa nandeha. Zanonao anatin'io le efa nandeha iny ihany ny averimberintsika satria mifantoka kokoa amin'ny lasa io fomba fisainana io. Mijery kokoa ny lasa zany tsika dia iny ihany ny averintsika rehefa avy eo satria iny ny efa hitan'ny masoko, iny ny efa nety, iny ny efa nandeha teo. Dia ozy izy ny fiteny frantsay hoe on ne change pas une équipe qui gagne. Iny ny efa soavaly nandresy teo dia tsy soloko mihitsy fa zay foana no ataoko a. Dia manohy hatrany ao anatin'izay. Matetika eo amin'ny sehatry ny fambolena ny tena ahitana n'ity fomba fisainana cyclique ity satria mandeha par cycle ny fambolena. Misy fotoana eto ianao no mamboly hatreto dia manaraka an'izay calendrier zay zany fomba fiainan'ny olona. Dia zay mahatonga ny olona manana io fomba fisainana io kokoa. Zay mahatonga ny ambanivohitra manana an'izay fomba fijery zay kokoa satria tsy maintsy miankina amin'izay. Tamin'ny oviana moa tsika nanetsa voalohany, tamin'ny oviana moa tsika nanao an'izao voalohany, dia amin'iny dia manaraka n'iny zavatra efa mipetraka iny fotsiny izy a. Dia tsy misy erreur de calcul ao anatin'izay fa amin'ny fotoanany mandray ny vokatra izy rehefa avy eo a. Dia efa zatra an'izay izy dia na ny fijeriny fotoana ihany koa ary dia mandeha arak'izay. Avaiza ny fiaviany io? Inona ny mahatonga ny olona manana an'izay fomba fijery zay? Efa teneniko teo ilay resaka fambolena fa amin'ny ato anatiny dia ny fanajana ny razana ity le fomba fivavahana any misy. Zany hoe ny malagasy zany teo aloha alohan'ny idiran'ny fivavahana kristiana dia mino karazana fanahy Andriamanitra ny razana ny fanahy isan-karazany, fanahy tsara, fanahy ratsy dia manaja an'ireny izy satria io taolontsika io ihany no lasa razana rehefa avy eo dia lasa mitahantsika any aoriana any io fomba tsy idirantsika lalina moa zany fa mbola resaka religion malagasy indray a. Mety resahantsika amin'ny gasy MMB manaraka fa zay aloha no jerentsika io. Lasa zay resaka fombafomba, resaka fambolena. Io fombafomba tsy inona satria zay nefa nataony teo aloha dia mamerina fotsiny tsika. Zay sans problème, lamina ny fiainana rehefa atao zay zavatra zay a. Io na azonao na tsy azonao a, rehefa hita hoe iny nataony teo aloha, dikany mety zany nataony teo aloha, dia raha mety nataony teo aloha, ina moa ny antony tsy hamerenako an'izany fotsiny amin'izao fiainako izao, dia milamina. Fa misy influence avy any ivelany koa ny origine antsika malagasy mihitsy ny avy any amin'ny Asie du Sud-Est, zany hoe ny Indonésie, Malaisie sy ny karazany, mety misy origine arabe koa miaraka amin'izay a. Dia manana fomba fijery izy ao amin'ny fivavahany antsoina hoe réincarnation. Dia ao anatiny mihitsy ny hoe miverimberina, maty ianao dia miverina indray ianao, mety lasa biby, miverina ianao mety lasa olona ihany fa any amin'ny klasy ambonimbony kokoa, miverina ianao mety lasa bozaka, tsy fantatro, tsy haiko a. Tsy haiko fa miteniteny fotsiny aho zany milaza aminareo fa tsy haiko akory zay resaka réincarnation zany fa ny zavatra important tokoa tiako tsindrina eto dia le cycle, le miverimberina. Le zavatra teo aloha dia izay efa hitako teo aloha iny a, iny ihany ny averiko any moavy rehefa avy teo. Ina mivokatra izay? Misy tsara io a, misy ratsy io a, ary misy fetraikana amin'ny fomba fijeriny moavy. Ny tsara hitantsika aloha zany rehefa mijerytsika ny olona manana zay dia manana routine mahafinaritra be izy. Tonga dia efa zay, zao tsy maintsy manao an'izao izy amin'izao lery zao, tsy maintsy manao an'izao, tsy maintsy manao an'izao dia mipetraka daholo. Misy karazana filaminana ihany ao amin'ny fiainan'ireny olona manana fomba fijery miverimberina ireny. Ary ity zavatra miverimberina rehefa ataonao anaty routine izy dia à l'aise be. Fa eto koa mametraka ny lanjan'ny expérience. Sy ny olona manana expérience satria efa expérimenté satria efa niaina zavatra be dia be izy a, dia izay. Ao koa mety tafiditra ao ny tradition.
ohatrany fataontsika araky ny fomba zay tsity zay maratsy azy mino fa na kristiana reo dia manao an'izany daholo rehefa mamangitsika satria hitantsika hoe zay le soatoavana malagasy mipasy dia tsara ny valeuran'le izy dia ataonao le izy a satria mety sy tsara donc misy tradition tsara ihany zany ao anatin'izay fa ny problème anio a dia eto amin'izay tsika le manao procrastination mangatakandro inona ny antony satria zay le hoe herinandro miheriny hoe andro io miverina io andro io donc ho anao zany tsy problème raha averina amin'ny latsinainy indray ny zavatra tsy vitanao tamin'ny latsinainy iny averinao rapitso indray ny zavatra tsy vitanao androany iny tsy olana mihitsy zany donc ny procrastination na dia zavatra universel iainan'izao tontolo zao azy fa rehefa ao anatin'ny ty anao mbola problème mapira kokoa zay satria boosten'le hoe ka io ny miverimberina foana mety foana io na oviana ary manam-potoana foana e satria rehefa tsy vita androany manina moa raha ataontsika amin'ny sabotsy mety venareo ndao iverinetindray amin'ny sabotsy raha tsy vita tya satria za makafotoana loatra mampianatra dia le namako anakiroa ko avaka eto a azonareo le problème hita ao anatin'izay a dia nitahotra fiovana lasa matahotra ianao hoe iova satria efa zatra hoe tia nefa nety dia rehefa proposena zavatra vaovao dia ka manahirany so dia ohatrany tsy mety e dia matahotra an'izay tsika fa mivoaka an'izay lasa manaraka fombafomba anjamba fotsiny ianao fa zay n natao dia zay fotsiny efa zay dia zay fotsiny arahanao fotsiny le izy a tsy micalcule ianao tsy miresaune ianao tsy manao inony ianao anatin'izay zavatra zay fa efa zay ny fomba fatao teo aloha tsy inona dia arahanao fotsiny dia zay anisan'ny côté ratsy zany rehefa mijery ny hoavy zany retolona manana conception du temps reto satria ao anatina gestion du temps koa tsika ao anatin'ny ty a donc le zavatra hogerena le zavatra tsy hita fa tsy le zavatra efa niainanao iny tsy afaka ataony aninona ntsony fa efa very iny efa niainanao iny efa vitany amin'iny fa le hoavy ohatrana zany fijerin'ireo ny hoavy dia tokony anosy anatsaran'le lasa foana efa mijery ny hoavy zany izy dia tokony anoy ian'izay le zavatra lasa basé amin'iny foana dia iny ny tohizana fa mety possible hoe ndao kosa mba hatsaraina kely kitihana kely ty so dia mety hampanirahana vanim-potoana kely fa na dia zany ary tsy miala lavitra amin'io a tsy hoe hovaina tanteraka mihitsiny rehefa misy révolution io dia tsy mety fa andray soa amin'le fomba teo aloha dia misadapta kely miaraka amin'izay a donc misy possibilité ana évolution any zany ao anatin'ity conception ty fa ela be satria ianao variana amin'le zone de confort teo amin'le lasa dia sarotsarotra ho anao manaiky an'le hoavy tsy hitany masonao satria zay le ao arinan'ny malagasy an'le hoavy tsy tena hita loatra dia sarotra be maminavina hoe inona ary ny ao arinao fa aleontsika mijerin'le lasa hita miainana conception manaraka indray dia misy an'ity koa ao anatin'ny fomba fijerin'ny malagasy ny fotoana dia ny conception évènementiel tafiditra ao anatin'io ary manana ngezabe an'io koa ny malagasy rehefa tena dinihana rehefa naraisina zany le zavatra rehetrarehetra nolazaintsika teo raha faritako izy dia ohatr'izao ny fotoana zany tsy tena hoe dia misy hoe inona be tsy tena misy hoe fiandohana sy fiafarana be tsy tena ho atsainy ny olona manana ny conception ao izany fotoana hoe amin'izao ka hatramin'izao hoe misy durée inona ny zavatra mahafinaritra anazy dia ireo le zavatra iainanao amin'le fotoana anankiray le androany mahafinaritra iny dia iainanao tsara iny le ankehitriny le fotoana manokana iny ny tena zava-dehibe aminazy iny mifatika amin'ny ankehitriny iny zay mahatonga ny hoe ny olona tara ny problème ny tsy hoe le fotoana amin'izao ka hatramin'izao fa ny problème n'le hoe inona ary ny zavatra mety ho rateko amin'ny fotoana io satria misy zavatra mahafinaritra atao nefa za tsy teo akoriny le zavatra mahafinaritra sy le fiarahana ny tena zava-dehibe fa tsy ny fotoana akoriny izay mahatonga antsika hoe misy karazany sasany miara-miaina misanglais ao anatin'io ihany zany tsika fa ndraindray ohatra rehefa le mpiangonana ka tsisy olona reo dia inona ary no atao pastera nanomboka ny fiarabana ve zany izy miaraka amin'ny fitarihana dia irarery zany izy tsy maintsy misadapta kely izy dia miandriandry ny olona satria ny olona ny zava-dehibe fa tsy le fotoana ary zay dia manana ny fomba fijery évènementiel io ny ainana azy ny zava-dehibe zany fa tsy ny alavany ino miaina ao anatin'iny tena mahafinaritra avaizany fiaviana io dia avy amin'ny
ora malagasy anisan'ny anankiray tena mahatonga an'izay fa nyresaka fihavanana koa tsika mametraka n'ity fihavanana ity dia zava-dehibe zany fifandraisan'ny olona samy olona dia iny ny tena tsara iny ferahantsika ny zava-dehibe fa tsy hoe amin'ny firikatra ny firy ny faharetan'io zavatra io dia mety fa io fihavanana io iny mahatonga antsika manana an'izay conception évènementiel zay jery kely amin'ny fijerin'ny malagasy ny orytsika jerenareo tsara misy lera mazava tsara dia misy activité mazava tsara mifandraiky amin'izay ohatra sasakalina fa rehefa avy eo amin'izay mitrena ombola maneno saoana mivoaka goaika maneno akoho maneno tsy haiko ty na tena maro fitatra tsy fantatra zany fonava tsy haiko mifony olona aiza le mivoaka mpamosavy tanareo misy activité isaky ny ora hoe zao ny ataonao précisément amin'iny ary zao ny tokony iainanao amin'io vanim-potoana io zao no mifandraiky amin'io activité tokony ataonao io fa io zavatra io tsy tena misy lera précis hoe am'izao satria tsy manana montre malagasy fa ny fihetsiky ny masoandro no ijereny an'izany dia amin'izay zany no tokony misy le activité arakaraka io fandehan'ny masoandro io dia iainany tsara le vanim-potoana anaovana an'ilay izy ary io faute grave be mihitsiny raha ohatra ka tsy manao an'le activité izy amin'ny andro iny ho anazy zany ho an'ny malagasy zany teo aloha dia ohatr'izay ny fandehany ity dia io no anisany koa mahatonga antsika manana an'izay conception évènementiel zay mety tsy iainantsika mihitsy io amin'izao vanim-potoana zao tsika tsy mampiasa an'izany ntsony hoe inony ity milanandro na mazava ratsy na inona mivoaka goaika amin'ny firy zao voaka goaika le izy tsy hainao korinaro dikan'izany fa zay fotsiny le izy tsy maina an'izay tsika fa le zavatra ny taolo napasy ny taolo taty amin'ny aparatiko tsika taty ny mahatonga an'izay lasa ohatrany hoe iainantsika automatiquement fotsiny satria zay ny fomba ny ainan'ny razantsika fahiny inona ny vokan'io zany vokan'io dia ohatray foana nanaovantsika azy tsara ratsy fijery no avy mahatsara an'io dia ny gasy tena olona mahay misadapta misy namanay zay any andafy mipetraka any izy lasa mifindrany affecté tany Canada izy dia miresaka izay lo olona amina fiangonana anankiray koa izy any dia miresaka izy hoe aty ozy izy tena manam-pahaizana ry zalahy manana doctorat manana master zay no mandeha mitoriteny fa io izy izy raha ohatra tsy afaka tampoka le olona mitoriteny dia atsonao izy hoe so dia mba afaka mitoriteny ianao tsy tonga dia impossible aleo mirava ny fiangonana toy izay manao improvisation eo ampitoerana eo ary tsy mety amin'ny kolotsainy mihitsy zany misadapty zany fa tokony teneninao andro meloha izy iomanany zay izy voatonga eo mitsangana fa aty mety foana atsonao le olo zarany ariko ina koa teny eo ambony piripitra ve tsy vomay mahafinaritra atsonao izy izy tsy nanomana tsy nanina fa fitarihan'ny fanay masina eo ny eo misadapty izy ao anatin'izay zavatra tonga dia miresaka be mahavita manao toriteny adiny ray zay ao anatin'izay fomba fijery ny fotoana zay ny mahatonga an'io sy fomba fiainana n'le fotoana mihitsy dia mahay misadapty tsika io zany dia makafy ny ankehitriny io ny ainany akafizy zany ny ankehitrininao ary tsara zany zavatra zany ary zay mihitsy koa ny nampirisian'ny tenin'Andriamanitra tsika akafiziny ankehitriny mametraka amin'ny zava-dehibe ny fifandraisana amin'ny hafa ohatra nisy namako anankiray zay zao lasa tany Espagne izy nanao formation tara ray minitra izy dia ozy izy le mpampianatra hoe aleo raha mpitsondray azonareo vokatry le différence an'le fomba fijeryn'ny fotoana tara ray minitra ianao zany hoe izy zany andeha haka ny tenue eo fa mijoro eo mbavady le mpampianatra haka anazy hoe andeha hianatra tsika dia amotrano izy sokatra antrano dia ozy izy tamin'le olona andraso vetivety fa gilet ako sisany tsy netiko taty dia lasa izy naka gilet verina izy dia efa lasa le olona ozy izy hoe tokony efa nieritreretinao ny fangalana ny gilet ary amin'ny andro atongavako eto tokony efa vonona daholo ny zavatra rehetrarehetra fa satria ianao mbola tsy vonona tamin'iza tonga dia aleo raha mpitsondray zany tsika mianatra eritreretinareo ny rigidité an'izany lalàna sy zavatra mipetraka izany ao anatin'le izy dia tsisy fifandraisana fanao antsika ary dia endrasy eo foana aloha endrasy eo manana nyity faharetan'ity ary record mondial ny faharetana ny malagasy vian'ny filaharana jirama filaharana borsa filaharana pompy filaharana naiza misy filaharana foana androany any ngamba tsisy filaharana fa rehefa eto dia miandro fa
miandro fa gasy e, miandro fa gasy ianao, mila faharetana ianao rehefa hipetraka eto Madagasikara, fa tsy zany ianao tsy velona. Lafy tsarany fa ny amin'ny lafy ratsiny a dia izay tary ianao satria tsy eritreretinao hoe le fotoana ny zava-dehibe fa le firahana ny zava-dehibe. Donc tsy maninona ianao raha amin'ny valo ny fotoana fanaovantsika, amin'ny fito ianao vao mifoa, amin'ny fito sasany ianao vao miomakomana miakanjo, mbola mipetrapetraka ianao amin'ny valo mieritreritra hoe efa any ary ve zay le risatsy, amin'ny valo sasany ianao vao mieritreritra dia efa mesazy hoe tara kely lesy a amin'ny valo sasany io dia hoe tara kely a, mba tsy sasakadiny zany a, tonga eo izy a, izy ny falifaly voalohany a, dia mitsikitsiky be izy a, ianao tara, ianao miandry, ianao gasy tokony manam-paharetana, izy gasy tonga amin'ny fifaliana satria ifandray aminao izy ao anatin'le fotoana. Lamba be. Ny olana n'ity zavatra anankiray ity koa zany dia miandry zavatra mitsanga izy vao mihetsika. Io vao misy problème io zay vao mieritreritra hoe hita zany hoe ohatrany tsy tena amin'ny forme ty tafo ty a, tokony amboariny ty a, mbola mety io rangaha. Rehefa mitete amin'izay io tafo io a, zay vao mihetsika tsika hitato rano, zay vao ny ampitsoniny rehefa après ny orana vao anamboatra tafo. Fa tsy nieritreritra entretien zany mihitsy tsika hoe ty entreteniava ty tôbily ity tokony atao azao ty fa rehefa simba io a, zay tsika vao miditra any amin'ny garage. Ary mino a mety 90% a ny akamaroantsika eto tsisy manao bilan de santé zany fa rehefa marary vao miditra any amin'ny dokotera, zay mety ao anatin'ny farim-piainantsika koa moa zany mety mahatonga an'izany, fa tsy ao anaty kolontsaintsika mihitsy zany miprevoir meloa zany hoe inavy mety danger dia miazira arak'izay ka rehefa mitranga le zavatra toy izy ianao hoe efa nieritreretiny efa misy pile raha maty ty micro ty e. Fa d'habitude tsika malagasy zany zay a, efa mitranga ihany ny problème vao samy mihetsika daholo ny olona rehetrarehetra ao anatin'iny. Dia io tsy fahampian'ny fanomanana lavitrezaka zany a, tsy tena miomana ny lavitra zany izy fa ny ainana androany any aloha ny androany, dia zay dia mety io iaino le androandroany io a. Donc ny fijery ny hoavy zany tsy tena misy azo antenaina loatra satria tsisy rarahina zany. Ny zavatra mahafinaritra amin'ny hoavy mety eritreretina. Misy fijery any zavatra io eto vao tonga saina amina exemple anankiray. Manao fotoana ny fiangonana dia efa misy événement hoe amin'ny sabotsy amin'izao tsika hanao an'ity zavatra ity, dia nanontany an'ilay olona anankiray hoe ndao lesy tonga vela amin'io misy fotoana lasa tsy misy. Toy izay tsy misy nininona ao amin'io aloha fa soratao ihany fa hitatsika eo e. Inona ny dikan'izany hoe hitatsika eo fa tsy le fotoana efa miproposeko anazy ve le zavatra ho atao amin'ilay izy. Ny antony miandro occasion sao dia misy occasion tsaratsara kokoa mitaingina amin'io fotoana io, dia hoe izy vao mifidy andeha ho any amin'ilay fotoana nomeko anazy ve izy sa andeha hanaraka an'ilay zavatra mahafinaritra letitreretiny. Ohatr'izay zany fomba fikalkulen'ny olona no aviny hoe aiza le mahafinaritra sy mety sy le tsara sy le misy fifandraisany sy le misy afaka iainana kokoa, any kokoa no mandeha toy izay anaraka zavatra efa mipetrapetraka efa misy rafitra, dia nefa tsy tena mahafinaritra sy azo iainana akoriny any ny olana io zavatra io a. Ohatrohatr'izay zany ny fomba fijeritsika malagasy ny fotoana amin'ny akapobeany. Tsy haiko ianao aiza ho anatin'ireo anankiroa ireo mety cyclique kokoa ve, évènementiel kokoa ve, na raha tsy amin'ireo dia sao dia ao anatin'ity conception farany ity izay lavitra ny malagasy mihitsy ity a, raha malagasy traditionnel aloha ny teneniko a, fa